Hentsika matetika ny atao hoe art contemporain na koa hoe photographie conceptuelle na hoe photographie surréaliste indrindra raha manaraka ny pejy ianao. Fa inona marina ny tena dikan'izany? Salama daholo, Matchbox ny fiantsonana de raha ohatra ianao mpakafy kanto na koa hoe mpanakanto ary indrindra raha hoe mpaka sary de aro hatrany farany ary ty vidéo ity. Misy notion anankitelo tokony mazava ao an-tsaintsika rehefa miresaka hoe kanto zany. Voalohany indrindra dia ny notion ny atao hoe figuratif sy abstrait. Ny figuratif raha hazavaina tsotsotra dia ny hoe izay zavatra aseho eo dia tonga dia iny zavatra tiana tenenina. Ohatrany hoe raha sary mariage nareo zao ohatra zany na ohatra hoe sarina paysage, tsisy zavatra hoe ambadika na ahoana, izay no atao hoe figuratif. Ny abstrait indray raha ohatra ny dika teny amin'ny teny malagasy dia hoe sary takarana ny dikany, dia arak'izay anaran'izay dia zavatra aseho matetika mila fandalinana kely fa tsy hoe tonga dia le zavatra hitanao io zany tian'le mpanakanto tenenina. Tsy amin'ny resaka sary ihany io fa amin'ny resaka zavatra rehetrarehetra, na hoe resaka hira, resaka poésie, resaka hosodoko, resaka danse, izay mahatonga le hoe danse contemporaine ireny matetika tsy azony akabeazan'ny olona satria tsy voatery ny olona rehetra aloha ny hoe eritrretra hoe inona dikan'ity zavatra ity, fa le izy tsy mampiseho direct be hoe zao no hevitra avoakany anatin'le izy. Dia ny exemple mora hita indrindra angamba dia ny publicité hitantsika mandeha amin'ny télégasy, satria matetika amin'ny publicité atao amintsika tonga dia figuratif be, tsy misy hoe akeritreritra be ohatran'le publicité any an-dafy rehefa ohatra hoe hivarotra biscuit ianao dia tonga dia biscuit, raha hivarotra bonbon ianao dia ohatran'izay koa. Ny notion faharoa mila fantatritsika dia ny notion ana période artistique. Amin'ny teny gasy izy io hoe vanim-potoana. Raha ho an'izay nanao baka malagasy moa zany dia mahafantatra an'izany ianarana tamin'ny première zany. Eto amintsika nisy ny hoe vanim-potoana malete na vanim-potoana kristiana, vanim-potoana fahafahana sy ohatran'izany. Dia anatin'ny tontolon'ny zavakanto global io dia ohatrany hoe raha ohatra amina fotoana iray sy amina toerana iray matetika mitovitovy ny sujet traiten'ny artiste eo amin'ny fotoana sy toerana io. Ohatrany hoe tamin'ny renaissance zao ohatra dia plutôt resaka fivavahana foana no natao, resaka hoe christianisme sy ohatran'izany. Izay mahatonga an'le ohatrany hoe sary klasika ireny, klasika ny fiantso anazy mampiseho ohatrany hoe masina Maria na Jesosy na hoe tsy haiko iza ny olo-masina be dia be ireny. Dia efa izay voazavantsika izay ny atao hoe art klasika, izany hoe ireny matetika ny tena nandeha tamin'izany fotoana izany. Tamin'izany fotoana izany koa ianao tsy natao hoe artiste raha tsy mianatra any amin'ny école spécialisée. Dia rehefa mianatra amin'ny école ianao dia ireny no ezahana ampianarina anao any, na koa hoe ny fiainana andavanandro no aseho anatina peinture ohatra na koa hoe anatina sculpture. Dia taty aoriana nanomboka leo an'izay hoe le zavatra tena misy izay foana no aseho anaty peinture sculpture, ary indrindra nanomboka tamin'ny 1860 teo no teraka ny atao hoe art moderne. Io art moderne io nanomboka nisy ny photographie dia tonga saina ny peintre hoe famanina izahay no manao sary na zavatra tena misy, nefa ny photographe micro hoe manindry bouton fotsiny dia tonga dia mivoaka le zavatra tena misy. Ohatra hoe raha anao sarina hazo zany ianao mety mandany atsasakady na ray manao anazy ny anazy vetivety kely dia vita le izy. Dia nanomboka teo amin'ny fotoana io no nanao zavatra somary abstrait kokoa zany ny mpanakanto. Dia mbola taty aoriana ihany tamin'ny taona 1970 teo nanomboka teraka le fomba fiantso hoe art contemporain. Le art contemporain raha ny dika teny amin'izao dia hoe art amin'izao fotoana. Raha ny teny gasy izy dia manahirana satria dikan'ilay contemporain dia moderne amin'ny teny gasy. Rehefa mpanakanto ianao ka amin'izao fotoana ianao no manao an'ilay kanto ataonao dia iny efa art contemporain foana iny, na ohatrany ahoana ny formany na ohatrany ahoana ny formany. Dia ny fahatelo farany izay notion somary lavalava ihany no resahantsika anazy dia ny notion ana mouvement artistique. Ny atao hoe mouvement artistique dia mouvement zany hoe fihetsika hoentina vondrona mpanakanto anankiray
izay manana fomba fanehoana kanto mitovy na atao hoe style artistique na koa hoe manana foto-kevitra hijoroana mitovy, izay no atao hoe idéologie. Dia tamin'ny notion io nanomboka nalaza tena hoe mivondrona ry zareo dia mivory mihitsy, dia manao publication anaty gazety, dia manao manifesto miteny hoe izao le foto-kevitra hijoroanay. Misy ny arany sasany hoe mandeha migrevy satria ny kanto dia manandanja lehibe eo amin'ny fiainan'ny firenena na politika io na social, dia ny fomba fijerin'eto mouvement anankiray mety mi-impacter an'ilay société misy anazy, dia anisan'izay mouvement izay le atao hoe art conceptuel. Ry zareo ireo dia nieritreritra fa ny foto-kevitra na ny hevitra ao anatina kanto anankiray no tena zava-dehibe rehefa mamorona ianao. Ilay mpanakanto zany amin'izay fotoana izay lasa fitaovana fotsiny, dia ny médium ampiasainy na ohatra izy manao peinture na manao photographie na manao sculpture na manao poésie, dia iny fitaovana ihany fotsiny koa, fa rehefa miampita le hevitra dia izay ny zava-dehibe amin'ny zareo. Ohatran'ity anankiray ity izao, namoaka sary tao amin'ny Instagram izy dia avy eo naveriny téléchargena ilay sary dia naveriny uploadena indray, dia izay zavatra izay no nataony ity 700 ny zavatra tena teneniny hoe tena tiana aseho amin'io dia nohatrany hoe ny danger amin'ny réseaux sociaux sy ny hoe tsy afaka atokisana loatra ny réseaux social sy ny zavatra ohatran'izay. Io mouvement io koa anisan'ny mouvement tsy miraharaha esthétique indrindra, izany hoe izy zany tsy mijery hoe tsara tarehy ve le olona ohatra anatin'le sary na hoe tsy haiko tsara tarehy ve le akanjo le anaovan'le olona na hoe tsara be ve le paysage, satria hoe izay le hevitra ambadika amin'le kanto izay no tena hevitra hijoroana. Exemple amin'izany zao ohatra ity œuvre anankiray ity, izy ity dia composé boîte kapoaka anaky 90 izay misy maloto eo amin'ny 30 grande eo, maloton'ilay mpanakanto izany no ao anatiny. Artiste Shit ny titran'ilay izy, Piero Manzoni nanao anazy, nivoaka tamin'ny 1961, ary lava be ny fanazavany antony nanaovana an'io fa anisan'izany ohatrany hoe fanesoana ny tontolon'ny kanto sy ny mpanakanto, satria nanomboka tamin'izany fotoana izany efa tena hoe be dia be no milaza ny tenany hoe artiste, dia na hoe manao zavatra tsy misy dika mihitsy ary dia eo daholo mijery dia hoe wow dia misy mividy le zavatra atao, dia izay antony nanaovana ny œuvre iny. Dia hiditra amin'ilay atao hoe surréalisme amin'izay tsika. Surréalisme raha hitanareo ireny sary koa ireny atao hoe photo surréaliste, ny foto-kevitra tena hoe hijoroana tamin'izany fotoana izany dia ny hoe idébloquer ny inconscience-ny olombelona, satria rehefa mijery zavatra logika foana ianao zany anatina société dia tsy possible hivoatra mihitsy ny fomba fiainana hoe ny fiainana amin'ny social na politika na financier sy ny ohatran'izany. Dia ry zareo ireo nino fa rehefa ohatra ianao mitady fomba fieritreretana hafa, izany hoe amin'ilay inconscience anao no miasa, dia misy fiovana mety aterak'izay zavatra izay, ny ampivelatra an'ilay saina zany no tena tanjona. Raha visuellement parlant dia mampiasa fitaovana amin'ny andavanandro fotsiny ry zareo, dia iny no atambatambatra sy aseho amin'ny fomba hafa fampiasana anazy. Izany hoe ohatra hoe telefona zany tsy haiko tsy ataony telefona fa tsy ohatra hoe ataony kiraro zavatra ohatran'izany, dia ohatran'izay le hoe fomba fijery hafa tiany zareo entina anatin'ilay mouvement artistique. Ny photographie no médium anisan'ny mora indrindra anaovana izay effet izay, satria na tamin'izany ary dia efa misy ny photo manipulation. Exemple zao ity Claude Cahin izay nampiasa resaka double exposition tamin'izany fotoana, dia efa nampiasa photo manipulation koa izy. Ny hevitra lehibe tena noentiny tanatin'ny asan'ny iray manontolo dia mihodinkodina manodidina ny resaka identité sexuelle sy ny identité de genre. Tiana zany surréalisme tsy manaraka ny norme napetraky ny société mihitsy, satria raha mbola manaraka ny norme foana nefa te hiova dia tsy possible mihitsy izay resaka fiovana izay. Mbola hisy vidéo be dia be ho avy eo, tsy voatery hoe resaka ohatr'izao foana no atao, fa aron page dia raha ohatra tianao reny contenu ireny dia asivo like ny page, asivo like le vidéo, dia lazao amin'ny commentaire raha misy torohevitra na ohatra misy fanontaniana tianao ho valiko. Saotra betsaka.